zay koa no mitondratsika makany amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena firenena folo dia i Algérie, Angola, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Mozambique, RDC, Tunisie ary Madagascar izay sady mpampiatrano no hiatrika ny fiadina izay ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny latsaky ny 12 taona amin'ny taranja basketball na ny Afrobasket Men U16 nanomboka androany moa izay lalao izay ny sary makasika ny lanom-panokafana no entina amintsika. Tsara fanombohana izany ekipam-pirenena malagasy tamin'ity fifananana Afrobasket sokajy-lehilahy latsaky ny 12 taona ity tamin'isa 7 no 7 mantsy no nandreseny ekipan'ny Côte d'Ivoire nandritra ny lalao fanokafana itolakandro io tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Arak'izany isa izany dia nanatombo tanteraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ity lalao voalohany ity. Ny malagasy ireto manao akanjo fotsy ireto izay efa nitarika tamin'isa 20 teo amin'ny ampahevitaona voalohany. Tamin'isa 20 kosa no nialan'ny rotota sasatra tamin'ity lalao ity. Mbola nitoy ny fitarihan'ny malagasy nandritra ny carton fahatelo izay nandresen'izy ireo tamin'isa 15 no 17. Ary dia tamin'ny ilan'ny isa 20 izay voatazona hatrany no niafarany ity lalao ny malagasy ny ivoariana ity. Raha ampitso dia hiatrika sady lalao faharoa ny malagasy ka iona amin'ny Tunisie izay tompon-daka lefitra tamin'ity fifananana ity. Firenena folo moa no mandray anjara amin'ity fifananana ity izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy izany io tolakandro ihany tetsy Mahamasina dia i Algérie, i Angola, i Comores, Côte d'Ivoire, i Égypte, i Gabon, Mozambique, République démocratique du Congo ary i Tunisie.